LGB Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Entina any amin'ireo faritra tena lasibatra Batsiray rampitso ireo sapeur sauveteur impolo avy any Frantsa izay tonga omaly teto Madagasikara. Tafiditra amin'ny fanohanan'ny Frantsa sy ny vondrana Eoropeana ny Madagasikara izao fepetra izao. Nandritra ny fantalovan'ny foloam-pirenena atao Ambalavao Fianaratsoa no nanomezany toromarika fa manomboka Rampitso Zuma tsy tokony hisy minisitra mipetraka intsony eto Antananarivo. Minisitra koatra izy ireo ary mila midina ankianja. Tranga izay mampametra mpanontaniana manoloana ny andraikitra sahan'ny minisitra. Tsy mbola namoaka anarana rivo-doza vaovao tsy araka ny vaovao miely amin'ny Facebook ankehitriny ny sapana mpamantatry ny toetry ny andro. Antony tsy mbola misy rivo-doza miforona tao aorianan'ny Batsiray sy Cliff ho ny tompona andraikitra androany. Mangataka ny fanavaozana ara-teknika amin'ny fomba fiasan'ny omda ankehitriny ireo mpanankato mpikambana manoloana ny fametrahana ny tale vaovao n'ity sampan-draharaha ity takiny izy ireo amin'izany sy ny mangarahara. Maresaka iraisam-pirenena any Tunisia amin'ny taon'ny fitokonana izay ataon'ireo mpitsara any an-toerana. Lavin'izy ireo ny fikasan'ny folom-pirenena tunisiana anafoana any Conseil supérieur de la magistrature. Nateteny rehetra. Finaritra tompoko lasy tompoko fotoana vaovao eto amin'ny École de Veka manazanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao dia idina any amin'ireo faritra tena lasibatra ny rivo-doza Batsiray rampitso ireo sapeur sauveteur impolo avy any Frantsa izay tonga omaly teto Madagasikara. Tafiditra amin'ny fanohanan'ny Frantsa sy ny vondrona Eoropeana ny Madagasikara izao fepetra izao miantarandriana. Fa simba ny trano fonenan'ny mponina fatapahan-dalana ny fahavitsiny rano fisotro madio sy ny maro hafa. Ampahany nanaovan'i Madagasikara antsovonjy tamin'ireo mpiara-miominantoka ireo. Isana mala izany Frantsa sy ny vondrona Eoropeana. Lara-pamehana ilaina maika ho izy ireo ny fampisitrahana rano fisotro madio any amin'ny fatra voakasiky ny rivo-doza indrindra. Manoloana io, sapeur sauveteur miisa 9 no tonga teto Antananarivo omaly ary hiainga Rampitso ho any amin'ireo toerana voakasika indrindra. La population française a été très choquée de voir les... Tena nanaitra ny mponina frantsay ny fiatraka ny rivo-doza teto Madagasikara. Manoloana io dia misy ny firaisan-kina lehibe natao na tany Frantsa na tamin'ny firenena hafa mba hanohanana ny fanjakana malagasy sy ny mponina. Namaly io antso natao i Frantsa tamin'ny alalan'ny fandraisana andraikitra lehibe hiatrehana ny fahavoazana misy. Misy ekipa ahitana manam-pahaizana 9 tonga ohatra tamin'ny andron'ny omaly teto Antananarivo hitondra vahaolana mikasika ny fisitrahana rano madio. Iara-iasa amin'ny BNGRC izy ireo ary andray ny fepetra rehetra mba hamahana ny olan'ny rano any amin'ireo toerana misy drabony. Izany hoe manomboka rahampitso ireo ekipa ireo no any amin'ny toerana izay misedra olana amin'ny rano noho ny fandalovan'ny rivo-doza Batsiray. Anatin'ny herinandro maromaro izy ireo dia ametraka fitaovana ahafahana mamokatra rano fisotro madio 10 alina sy 4 litatra isanandro. 250 000 litres d'eau potable par jour aux populations. Araka ny fampitam-baovao navoaka ny filoham-pirenena Frantsay tamin'ny tambazotra tserasera. Fanohanan'ny Frantsa ny Madagasikara amin'izao vona izao no nandraisana izay fepetra izay. Misy ihany koa ny fanampiana ara-pitaovana omena. Fanampiana milanja mandrina ny 570 taona ohatra no nanohanan'izy ireo ny Croix-Rouge frantsay. Une autre aide qui va elle passer par la Croix-Rouge française. Misy ny fanampiana hafa omenan'ny Croix-Rouge frantsay izay ahitana fitaovana maro samihafa milanja antaon'ny maro. Ny sasany efa nitomina avy any Tomasina ary ny sasany ho tonga Rampitso. Atao anatin'ny andro na herinandro maro ihany koa dia anohian'ny fanjakana malagasy izahay amin'ny mety mbola isian'ny filana satria fantatray hoe mbola mila fotoana maro ny fanarenan'ireo simba. Entre Européens, on peut évidemment agir plus efficacement. Mbola isy ankilan'ny fijerena ny tena filana maika ho ataon'ireo mpiara-miominantoka ireto ary aorian'izay no fantatra mazava ny fanampiana hositrahana.
À ce stade, on est encore dans la phase en effet de soulager. Amin'izao fotoana izao zay dia mbola anatin'ny dingana fanohanana sy fanampiana vonjomaika ireo mponina voakasika indrindra tamin'ny fandalovan'ny rivotoza. Mazava ho azy fa ilaina fanaovana tombana lalina mikasika ny fahavoazana misy rehetra. Ilaina ny midina ny antoerana saingy mbola miandry ny fidinany rano aloha, mbola jerena ny lafin'ny fahatapahan'ny lalana sy ny maro hafa. Amin'izao misy ireo faritra voakasika no efa misitraka fanampiana avy amin'ny vondrona Eoropeanina, fa misy ihany koa ny faritra mbola tsy nisitraka izany. Efa misy ny dingana amin'izany, saingy mbola miankina amin'ny tombana fitaindreo manam-pahaizana na avy amin'ny BNGRC izany na avy amin'ny vondrona Eoropeanina. Mazava ho azy misy ny laharam-pahamehana tsy maintsy atao anatiny tahaka ny rano, ny sakafo, ny trano fonenana, fa avy eo dia mbola hisy hetsika maro atao, saingy izany dia miankina amin'ny fanadihadiana sy ny fijerenany zava-misy any amin'ireo toerana voakasika mba hamaly ny tena filana ireo fanampiana izay atao. Et nous adapter de façon flexible aux nécessités qui vont être différentes. Iompana betsaka amin'ny famerenana miandalana ny fiainan'ny mponina andavanandro ny fanohanana sy fanampiana ary ny fepetraraisina amin'izao fotoana izao, araka ny namafisiny teo anivon'ny PNGRC raha ny tatitra hatrany ny faritra Vatovavy, Fitovinany ary Atsimatsinanana no isan'ny niara-ny fahasimbanana teraky ny rivotoza Patsiray indrindra. Manoloana ny fahavoazana izay nateraky ny rivodoza Batsiray namaly ny antso izay nataon'ny fanjakana malagasy ireo firenena vahiny mpiara-miombona antoka. Isan'izany ny fanjakana japonais sy ny firenena Suisse ka eto Andriatsilavo. Ny gatona tena miserana mpiara-manidina alina ireo fitaovana natolotry ny fanjakana japonais amin'ny alalan'ny zika ho an'ireo traboina, vokatry ny fandalovany ilay rivodoza Batsiray sy ilay andro ratsy farany teo. Ho famalena ny antso nataon'ny fanjakana malagasy no tanjona, ary indrindra ho fiarahamentana amin'ny fanarenana sy ny fandraisana an-tanana ireo traboina. C'est un geste d'amitié et de solidarité. Fietsika mahampinamana sy firaisankina avy amin'ny gouvernemanta japonais. Fantatrareo i Japon dia firenena ahitana loza voajanahary betsaka. Ny sedra loza maro izahay toy ny tondra-drano sy ny horohorontany, ny tsonina misy ny sisa. Arak'izany, tsy afaka ny raviravin-tanana izahay manoloana ny fahavoazana iainan'ny vahoaka malagasy betsaka ankehitriny. Antony nahatonga ny gouvernemanta japonais hanapa-kevitra aingana ka hanolotra fanampiana vonjomaika. Sans tarder de fournir des aides d'urgence. Tanto misa 700, lamba firakotra misa 710, labasy plastika misa 100 no natolotry ny fanjakana japonais, anampiana sy karakarana ireo faritra traboina, aparitaka amin'ireo faritra maro ahitana traboina, sy mbola miaina fahasarotana noho ny fiakaran'ny rano ireo fitaovana ireo. Nahitatsika ny fahavoazana menjady amin'ilay vahoaka tao anatin'ny ireo faritra ireo na le faritra tobo-drano eto, ny faritra ravany any Mananjary, any Nosvarika sy tanàna maro, Vipeno, any faritra Moronmani iny hatrany amin'ny faritra Filiara sy ny manodidina rehetrarehetra mila vonjy reny vahoaka reny. Ankoatra ny fanjakana japonais, isan'ny firenena namaly ny antso fanampinan'ny Madagasikara manoloana ny vonana teraka Batsiray ihany koa ny Suisse. Ekipa izay manampahaizana manokana momba ny arakolona no ny gatona teto Madagasikara ny fiandohan'ity herinandro ity, anampy amin'ny fiatrehana ny fahasimbana sy ny fandraisana an-tanana ireo traboina any amin'ireo toerana lasibatra indrindra. Tsy mendrika maha-folo lefitry ny anteny meram-pirenena sady mpikambana ny IRD ny fietsika izay nataon'ny solombavamboaka voafidy tao Ikongo ho ny foloan'ny vondrona parlementaire IRD tetika sasan'ny foloam-pirenena efa nandalo. Tenany vony anteny meram-pirenena efa sady ny eken'ny solombavamboaka no iverenana edina efitra indraika eto Andriatsilavo. Manoloana ny zava-misy eto Madagasikara amin'izao fotoana, tsy lara-pamehana ny teleferika hoy ny solombavamboaka voafidy tao Ikongo manoloana ny mpanao gazety. Araka izany, nilaza ny eo anivon'ny IRD fa tsy tokony aneo hevitra tahaka izany ny solombavamboaka lany tamin'ny anaran'ny antoko. Tsy maintsy hisy ho izy ireo ny fifampiresahana mialohan'ny andraisana fepetra. Raha ny fahitanay azy dia zava-dehibe no hagnatanterahana no teleferika ary tsy maintsy tanterahina satria zavatra efa tapaka ary zay zany ny fomba fitondrana firenena. Rehefa mandroso ianao dia mandroso fa tsy manao resaka va-et-vient sahala amin'ny resaka vice-président ny assemblée nationale avy agny amin'ny faritany Fianaratsoa. Raha ny fahitako azy tsy mendriky mezigny toerana ambony hitondra firenena mihitsy ny fomba firesaka sahala amizay.
ankoatran'izay eno koa moa milaza ngia vice président fa hoe miangatra ny firenena ny district ny Kongo dia tsy voajery ito moa zay mbola manamafy fa fantatray tokoa iarahan'ny rehetra mahita ny fahavoazana any amin'ny district ny Kongo fa ny fitondram-panjakana dia tsy amela io district ny Kongo ny amin'ny fahavoazana izay misy azy amin'izao fotoagna zao ary goavana ny fahavoazana ho an'ny faritra atsinanana nandritra iny fandalovan'ny rivodoza Batsirainy iny indrindra ho an'ny distrika ny Kongo izay nahitana olona namoiny ainy betsaka indrindra. Antsivonjo no natao raha ny fanazavan'ny solombavambahoaka voavidy tao an'ny toerana ary tokony ho jerena ao anatin'ny fotoana fohy ny vahaolana sy ny fanarenana ireo fahavoazana. Ity farany izay sahirana mitady ny fanampiana ho an'ny vahoaka amin'ny distrika nahalany azy amin'izao fotoana. Andrasana ny mety ho toy ny raharaha. Andrasana ihany koa ny vahaolana arosy ho an'ny distrika ny Kongo izay nitondra faisana noho ny faravana sy ny fiakaran'ny rano. Nandritra ny fandalovan'ny filoham-pirenena tao Ambalavao Fianaratsoa no nanomezan'ny toromarika fa manomboka Rampitso Zoma tsy tokony hisy minisitra mipetraka intsony eto Antananarivo. Minisitra koatra izy ireo ka tokony mila midina ankianja hatranga izay mampametitra-pantanina manoloana ny andraikitra sahany ny minisitra Gaëtan Andriatsylava. Nanamafy ny filoha fa tokony hidina avokoa ny minisitra rehetra mijery ny simba sy ny filana amin'ny fanarenana tokony ho atao eny anivo ny distrika. Mila miara-miasa amin'ny gouvernoura sy ny tompon'andraikitra eny fotony izy ireo. Fa ny onkevitra izay nanaitra ny be sy ny maro ka mahatonga ny fanontaniana hoe inona no ilaina ireo minisitra ny ankianja, andovola ve, anaramaso ireo mpiasa ve, sa irotsaka antsehatra ka anampy amin'ny fanarenana ny fahavoazana. Fanontaniana mipetraka ihany koa ny hoe misy ve ny teti-bola natokana ho an'izany sa teti-bola manokana. Ireo solon-tena-mpanjakana toy ny préfet, lehiben'ny distrika sy ny governoura araka ny voalaza ao amin'ny didim-panjakana fampiarana ny lalàna 424 tsipika 820 ao amin'ny andininy 720 no misolo-tena ny premier ministre lehiben'ny gouvernemanta ary koa ireo ministra tsirairay avy amin'ny mpikambana amin'ny gouvernemanta araka ny andininy 420 amin'io didim-panjakana io hatrany. Ny solon-tena-mpanjakana no mandrindra ary mitandro ny fanatanterana ny politika ankapobeny fanjakana ao anatiny farim-piadidina any amin'ny faritra. Izy ireo no miandraikitra ny fanatanterana ny toromarika avy amin'ny gouvernemanta. Voalaza ao amin'ny andininy 520 fa ireo solon-tena-mpanjakana dia manana fahefana amin'ireo lehiben'ny sampandraram-panjakana anaparepahefana misy ao anatiny farim-piadidina any amin'ny faritra. Izany hoe raha tokony ho izy manana sampandraram-paritra avokoa ny ministera tsirairay avy eto Madagasikara ka ireo no tokony andray sy anatanteraka ny fandaminana omeny solon-tena-mpanjakana araka io didim-panjakana io fa tsy ny ministra akory. Andraikitry ny ministra raha ny fanabeazana ohatra no mamaritra ny tetikady sy ireo enti-manana amin'izany. Miantoka ny fanaramaso sy ny fahaizana asa amandraraha sy ny sisa. Izany hoe manomana mialoha ireo paikady, maka mialoha ireo fepetra. Mijery ny fafana manatanteraka izany ifandraika amin'ny politika ankapobeny fanjakana no andraikitry ny ministra. Raha tokony ho izy araka izany no amafisina mialoha ny lalana izay hita fa simbana ho tapaka rehefa mandalo ny rivodoza. Nalefa mialoha ny fanitso sy ireo fitaovana ilaina any amin'ny faritra ahitana fahavoazana goavana. Tahaka izany ihany koa ny sakafo sy ny maro hafa. Raha ny hita tamin'ity rivodoza Batsirainy ity, tsy nisy fandefasana mialoha ireo rehetra ireo tamin'ireo faritra voadona. Ankehitriny tapaka ny lalana vao andefa ireo fitaovana sy fanampiana ho an'ny trabona. Toy izao indray ny antotanisa tao aorianan'ny fandalovan'ny rivodoza Batsirainy raha navoakan'ny BNGRC tamin'ity androany ity. Tafiakatra 440 no namony ainy, 505 sy iray alina sy iray hetsy ny trabona, amin'ny totaly 577 sy 7 alina kosa ireo nafindrany amin'ny site d'hébergement
raha ny foto-drafitrasa kosa indray dia 8 ny trano simba tanteraka 7 no nisy fahasimbana ary 8 kosa ireo difitry ny rano. Tsika ny vaovao kosa indray dia tsy mbola namoaka anarana rivodoza vaovao. Tsy araka ny vaovao izay miely anatin'ny Facebook ankehitriny ny sapana mpamantatry ny toetry ny andro antony tsy mbola nisy rivodoza ny forona tao aorianan'ny Batsiray sy Kilifa ony tompony andraikitra androany io na saina. Amin'ny fiandohan'ny herinandro io no mety hisy fivoarana ny toetry ny andro manodidina ny Madagasikara hoy ny mpaminaviana no mety ho toetry ny andro ary tsy mbola nisy rivodoza vaovao ny forona tao aorian'ny Batsiray sy Kilifa. Tsy ofisialy araka izany vaovao miely amin'ny tambazotra tserasera nanomboka omaly hariva sy tamin'ity androany ity ny amin'ny fisian'ny rivodoza vaovao. Fielezan'ny vaovao izay nanaitra ny maro noho ny tsy mbola fierenana vokatry ny rivodoza teo aloha noho izao miseho indray izao ny manaraka. Misy tangoron-drahona ary maso ankehitriny saingy tsy mbola rivodoza raha ny fanazavana. Raha ny rivodoza manaraka eo zany dia mbola tsisy anarana mihitsy fa zay anarana manaraka ao amin'ny lista no omenan'ny cyclone vaovao eo raha ohatra hoe mahafenifepetra izy zany. Mbola tsy namoaka anarana aloha zany teto ny meteo satria dia mbola andalam-piforonana misy ty rivodoza ty ary dia mbola tsy nahafenifepetra. Mbola any amin'ny fiandohan'ny herinandro azy zany vao arahana ny mahakasika an'izay fepetra ho amin'ny rivodozan'ity izay. Arahi maso ny fivoaran'io tangoron-drahona io ankehitriny raha ny fanazavana saingy tsy tokony ampikorotana noho izy tsy mbola nivadika ho rivodoza. Atao anatin'ny 3 andro ny voninandro-pahavaratra no andrafitra ny toetrandro. Raha ny toetrandrontsika zany hatrany amin'ny faraparan'ny herinandro any dia maina aloha izy amin'ny ankapobeny. Ny orana zany dia mivangongo any amin'ny faritra ny Melaky, Boyeny, Sofia, Diana iny dia aty amin'ity faritra kely manodidina ny Maroantsetra aty zany. Zay zany no tena misy ny orana fa ny akoatran'izay dia maina amin'ny ankapobeny. Na io aza izany miantso ny mponany amin'ny faritra Sava sy Diana anaraka ny fivoarany toetry ny andro ny tompony andraikitra indrindra amin'ny fiandohan'ny herinandro avy io araka ny fampitam-baovao manokana navoakan'izy ireo taorian'ny vaovaon'ny paritaka tamin'ny tambazotra an-tserasera. Lafa vaovao hafa kosa indray dia mitony ny dingana izay ataon'ny mpisolovavan'ireo olona voasaregno amin'ny raharaha Apollo 21 atao aorianan'ny fanaovana ny pourvoi en cassation anatin'ny famolavolana ny mémoire izay aroso ao anatin'ny cour de cassation izy ireo ankehitriny fanampanazavana. Fa vita zany pourvoi cassation zany tamin'ny andro ny ampisony ny voahan'ny didy. Fa ny pourvoi cassation tsy vita amin'le hoe manao an'le pourvoi anao dia vita dia mijanonatra eo iny fa mbola misy mémoire koa atao aterina any amin'ny cour de cassation hanamafy sy hanazava ny antony nanaovanao an'le pourvoi cassation. Satria efa natombokay fandraisinay an-tanana ny raharaha Apollo 21 dia zay zany dia manamafy etona ary manamafy ho an'ny fianakaviany zay manana olana tamin'igny raharaha eny fa dia mbola tohizanay hatramin'izay vitanay hatramin'ny farany iny raharaha eny fa tsy tapitra hatreo. Dia ankoro zany amin'izao fotoana zao ny cassation amin'ny momba ny raharaha Apollo 21 fa miandry fotsiny zay ny arrêt mikasika an'igny raharaha eny avoakin'ny cour criminel dia raha voazonay zay dia manohy ny asa tokony atao izahay. Tontolon'ny fahasalamana kosa indray dia nitombo avo eny tato anatin'ny taona anisan'ny olona vao marina va mitondra ny tsimok'aretina VIH sida eto Madagasikara. Avinavinaina maheran'ny 3 alina ihany koa anisan'ireo mitondra ny tsimok'aretina tsy manaraka fijaboana fa mbola miriri eny anatin'ny fiarahamonina any. Miantarandriana. Ny taona 2024 totalité 3,7 ny isan'ny mponina voatily ka vao marina fa mitondra ny tsimok'aretina VIH sida manerana ny nosy. Araka ny antotanisa teo anivon'ny SECNLS amin'izao volana febroary 2024 izao, tafiakatra 7,707 ireo voatily ka mitondra ny tsimok'aretina. Tato anatin'ny 4 taona araka izany, tombo avy 2 ny olona vao marina fa mitondra ny tsimok'aretina. Raisina tanana, maimaimpona izy ireny mifanomezana azy fanafody toy ny ARV. Dia ny raha mitona amin'izao tika miteny izao zany raha amin'ireo efa 7 arivo ireo ny
5,770 amin'izy ireo zany dia efa raisina tanana mena ARV dia raisina tanana koa ny ara-psikolojika. Ankoatra izay tombanana mahery ny 3 alina ihany koa ireo mitondra ny tsy mikaretina tsy voatily ary miaina eny anivon'ny fiarahamonina eny eto amintsika ankehitriny. Mbola lavitra araka izany ny ady amin'ny sida isan'ny olana ny fahavitsiny hitahan'ny olona tiliana. Raha vinavinaina manodidina any amin'ny 4 alina any ny olona mitondra ny tsy mikaretina eto Madagasikara. Ireo zany mbola mandehandeha any dia eo amin'ny 7 arivo zany zao ny hitantsika hoe mitondra ny tsy mikaretina. Dia misy ny approche vaovao zany hoe fomba fijery vaovao hoe tedavina le olona mitondra ny tsy mikaretina amin'ny alalan'ny fanaovana fitiliana. Rehefa voatily izy zany misy atao hoe index testing zay zany stratégie vaovao ahafahana ty le mijery hoe iza le olona mitiliana ahitana hoe iza manana ny tsy mikaretina. Fa rehefa voatily kosa le olona ka hita hoe mitondra ny tsy mikaretina dia tafiditra anatin'ny paikady ihany koa ny fitazomana anazy hihinana an'ilay fanafody. Satria raha antsika malala fa rehefa mihinana an'ilay fanafody izy dia tsy hoe miala akory ilay aretina fa mba tsy miparitaka amin'ny vatany le izy ary izy fotoana tsy hamindra intsony izy rehefa tonga ny tahana anankiray izay norme nomen'ny OMS. Misy moa teo aloha hoe vodrin'olona marefo ambony ny tany mitondra ny VIH ohatra hoe lehilahy miaraka amin'ny lehilahy, ny vehivavy mpivarotena sy ny olona mitsidina zava-mahadomelona. Amin'izao zany dia efa miezaka izahay manao asa mitady an'ireo olona manakaiky an'ireo olona efa voa. Faharoa le autotesta efa ezahana ihany koa zany hoe ny olona tsirairay afaka manao testa ny tena. Fara moa dia famezana fanafody sy ny fanaraha-maso an'ireo marary tsy maintsy atao akaiky dia akaiky. Somary lavilavitra antsika malagasy satria eo le hoe ambany ny tahany VIH amin'ny olona rehetra, ny mponina rehetra eto Madagasikara nefany efa mandeha any amin'ny population générale ihany ilay tsy mikaretina dia tokony hitandrina ihany tsika ary tokony hamafisina ny dépistage au niveau an'ny olona rehetra. Tsy ahivina tanjo ny vondrona maneran-tany miady amin'ny sida ny amitombona ny isan'ny voatiliny tsy mikaretina mba ahafahana mitsabo mialoha an'izay vao marina fa mitondra izany. Namafisiny teo anivon'ny SECNLS hatrany afa isan'ireo marefo manoloana ny valana aretina COVID-19 ny olona mitondra ny tsy mikaretina VIH sida. Taoriana ny fanaovana vaksiny COVID-19 fa ny faran'ny taona 2024 teo izay niarahan'ny Cisco Tanaville, ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena ary ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka niasa dia tanterahana androany fizarana kit COVID ho an'ny ireo mpianatra eny anivon'ny EPP misy 5 eto Antananarivo renivohitra. Nambina Ravelorsa. Akoatra ny fanaovam-vaksiny teo anivon'ny Cisco Tanaville sy ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena ary ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka ny faran'ny taona teo izay nirana tamin'ny Secours Islamique France izay taonany vondrona Europianina. Nanolo-tanana amin'ny EPP miisa 5 eto Antananarivo renivohitra izy ireo amin'ny fampihenana ny isan'ny olona maty vokatry ny loza voajanahary sy ny fiarovana amin'ny valanaretina. 45% mpianatra dia sinistré daholo na tsaboina. Dia reto fitaovana kit de prépositionnement, kit scolaire reto zany dia prévu menan'ny zareo. Ny sifa nefa miaraka amin'ny Union européenne koa sy ny fonds propre ny sifa dia nanao demande na fonds d'urgence mba entina amonjena an'ireo olona voan'ny tondrajanto Tanaville ireo koa. Dia akoatran'ireo kit scolaire menan'ny mpianatra ato reto dia mbola manana kit koa ny sifa amin'ny fonds d'urgence ny omena eo amin'ny mpianatra enjato eo. Tsy eto Antananarivo renivohitra irery ihany anatanterana ity fijerenana ny maha olona ity fa hitatra amin'ny faritra atsimo andrefana raha ny fanazavana. Koa projet atao hoe projet vonina izay finansien'ny Union européenne amin'ireo fokontany anankidimy ireo sy any amin'ny distrika Morombe any amin'ny faritra atsimo andrefana dia amin'ireo faritra ireo amin'ireo fokontany ireo ao anatin'ny projet vonina dia misy activité GRC izay mametraka kit de prépositionnement kit scolaire izy io amin'ireo EPP ireo. Mpianatra manodidina ny 900 ny sitraka ireo fitaovana ho entina hiatrika ny valanaretina dia ny EPP Ankenieny, Ambaravarakazo, Ambodiady, Troisiangara ary Antanimena 2.
tahaka mazatra anaraka doka vatra isika melohana diratsika ny tapany faharoa ny vaovao rehefa avy avaly. Jive, mbola vona foana ary vona pirenena, za koa 038. Le CNAM Madagascar vous offre une possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde. Formant les plus hauts placés des administrations, CNAM vous propose plus de 658 parcours niveau bac à bac plus 8. Réussir, apprendre, innover. Faites partie des plus grands et visez plus haut. Inscrivez-vous pour le nouveau semestre. www.cnam-madagascar.g 67 hectares, maison des produits, 6e étage, Antananarivo 101. Miverina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Mangataka ny fanavaozana ara-teknika ny fomba fiasan'ny amin'da angehitriny ireo mpanakanto mpikambana. Manoloana ny fametrahana ny tale vaovao nyity sampandraraha ity. Atakin'izy ireo ny siny mangarahara. Abraham Randriamanana. Manoloana ny fanovana sy ny fanesorana ny tale eo anivon'ny omda, nanolotra sosikevitra ho fanavaozana sy ho fanatsarana ny fomba fitantanana ity sampandraraha ity androany ireo mpanakanto mpikambana, nandritra ny fiaonan'izy ireo tetsy Anosy androany. Lesoka ny sy fahampin'ny fahampahafantarana sy ny fanentanana ireo mpanakanto amin'ny fizitrahan'izy ireo ny zony raha ny fanazavana. Le artiste izay mpitolona tropicale zany tena mary mpitolona any amin'ny sisatra matetika lasa tsisy mpiraharaha anatin'le omda. Depuis 2015 dirako membre ny omda, mbola tsy ampy 5 millions de francs ny vola miditra tanaty posy nazoko tamin'ny omda. Efa zany misy foana zany partout le anay misy karazana droit ho an'ny artiste na amin'ny concert io a. Araka izany, lara-pahamena ho an'ireo mpanakanto mpikambana eo anivon'ny omda ankehitriny ny fametrahany lamina ara-teknika vaovao ho fanatsarana ny fomba fiasa. Tsy olona le jerena androany. Iny apetraka iny loha fotsiny hoe ty misy sampa zay ho informatisena tanteraka zay tazo ary misy le fitaovana efa misy. Ty zany tonga dia manomboka eto ty misy fitaovana anankiray anatsarana le fomba fiasa hosoy ombonan'ny mpanakanto rehetrarehetra zay manoratra ary fotoana koa zao ivadika amin'izany satria zay ny fomba fiasa eto tany. Ankoatra izay, samy manana ny fanehoan-keviny ireo mpanakanto mpikambana eo anivon'ny omda mikasika ny fametrahana ny tale vaovao ankehitriny. Mba olona mba tena tokony mafia an'le asa zany mba hoe mba le tena hoe manaraka ny norme ny tokony hoe manaraka ny tena tokony hoe mahita le avantage n'le tena artiste zany tokony atao anatin'le izy. Tokony olona atolotry ny mpanakanto no hitondra ny omda. Fa ny anay ny fanolorany fa tsy zay ny mandidy manapaka hatramin'izao. Fa fahitanay mpanakanto azy zonay ny manolotra ny olona mahafantatra ny marara aminay. Etsy ankilany, misy amin'ireo mpanakanto mpikambana eo anivon'ny omda ihany koa ankehitriny no mangataka ny sy ny fahaleovantenany ity sampandraraha ity, indrindra eo amin'ny lafiny fitantanana. Le hoe piahy eo no olana kely dika zany piatsy dia izy manapaka zavatra rehetra nefa zavatra kely fotsiny no entiny eo. Sy anjarany zany no manapaka ny rehetra fa ny artiste ny tokony anapaka dia izy kosa manamafy andraha filazako azy na mehery na mamelanja ilay fanapahan'ny artiste fa tsaratsara kokoa raha ny artiste ny tena mitondra ny omda. Ny ministeran'ny zavakanto dia ministeran'ny zavakanto fono fa iverinay zokobe reto hoe fa tokony fotoana amin'izay zao mba ahafahany mpanakanto hibata ny tenany, hitondra ny tenany, hizaka ny tenany mba haleo tena, hitantana ny tenany amin'izay. Manjary lasa matetika ary voaporofo ny tantarany ainanay zany isaky ny miova ny fitondrana ny firenena dia lasa sanatriny zany lasa ohatrany hoe toerana politika ny taleny amda. Lasa sanatriny zany ohatrany hoe izy ny namantsika tsy manana toerana fa andao atao taleny amda.
tsy aivina hifarina hatramin'ny 17 ny volana febroary izao ny fandraisana ny antotan-taratasy ho an'ireo kandida ho taleo anivon'ny omidara ny nambaran'ny tompona andraikitra. Lafim-baovao hafa kosa indray dia tsy mifidy ora sy fotoana ary samy mamono avy hatrany ireo mpanao ratsy eto Antananarivo renivohitra. Amin'izao fotoana izao mitebiteby vokatra zany ny mponina ary mamitantena ny fomba fiasan'ny tompona andraikitra isatsoka andriatsilava. Miverina mirongatra ny vakitrano, fanendahana sy sity mahery eto Antananarivo renivohitra ankehitriny. Voasokajy ho faritra mena ny faritra maro eto Antananarivo renivohitra ary tsy mifidy ora sy fotoana ireo mpanao asa ratsy. Aty amin'ity sekotera misy an'ity bureau ity zao mpamakitrano ny famofobe satria amin'ity be da be lalana fampitsofotsofoka, fampizarazara mahatonga ny fokotany hafa. Dia ny any amin'ny sekotera 3 zao reny le ndaty reny tena betsaka amin'le mangalatra vy. Zay no olana. Ohatrany hoe rehefa tsy azony le fitaovana tokony alainy dia tonga mihitsy izy dia mamono zany e. Vao afaka malala zao ny tetỳ aminay ny misy. Ny alalan'ny fiainana mahatonga an'izany. Ao ihany koa ny atao hoe fanararotana amin'ilay hoe misy fitondrana mety tsy azo ny sasany dia misy vola hodina mihitsy hoe korotanina zavatra misy daholo zany. Moa ny mpanao ratsy moa efa mpanao ratsy ihany hatramin'izay efa raha malalaka tokony hoe any amin'ny mpitandro filaminana angamba ny tokony hanamafy tsara andro manalina hoe ahoana ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany fotsiny. Alain'ireo mpanao ratsy avokoa izay rehetra hitany fa azo avadika ho vola. Tena anaty azo hisotry, lasan'ireo mpandroba ny hena teo amin'ilay mpivarokena, lasan'izy ireo ny finday, ny vola sy ny sisa. Teto amin'ny fokotany andavamamba anaty azo, tokony ho tamin'ny ray ora maraina. Nalain'ireo mpanao ratsy tao amin'ilay mpiambina ny vy fampiasan'ny ankizy sy tanora rehefa milalao, araka ny fijoroana vavolombelona. Ny tonga zany zalahy dia mibata an'le by fanaovan'ny baikely baolina. Nefa le by zany tsy anay le izy. Dia efa ao aminahy mipetraka le izy dia tsy maintsy ny ambona an'izy aho. Rehefa mibata ny zalahy le izy dia ny azo an'le izy zany nefa dia le olona nitondra an'le izy voalohany zany ny tazomiko. Dia voloany zalahy zaho dia nanohatra aho. Dia avanariana kavan zany izy bandy anankiray. Dia tonga dia mively fiarasisana dia vako ny lohako. Dia avy eo zany jambena dia natosiko zalahy talaty kanalina. Ny anjeran-tany natatatra araka izany ity tanora ity, ka ny reniny no nanavotra azy sy ny antso vonjeo taorin'izay. Manay tsina ao aminahy mipetraka. Dia izy sisa ny afaka ny antso vonjeo dia vao ny antso vonjeo mamanay dia torahan'le mpangalatra amin'ny vato. Dia en'le fokon'olona le izy. Dia izay fokon'olona mijerena mbaravarakely eny na eny an-davarangana dia torahan'le ndaty be reny daholo mantsy nanafika tao. Dia reny ndaty reny zany ratsy famono be mihitsy reo. Mpitandro filaminana zany tsy dia atsika eterany satria vita foana zany ny akoso vao tonga le mpitandro filaminana efa afaka adiny iray angamba izy vao tonga. Satria nisy tomabila nanala bisikleta zao teo akaikinay teo dia iny tomabila iny zay mbola nanatonany. Fa tsy manantany an'le vonana azy le olona taty hoe nanahoana le olona tsy naratsy ve sa ahoana. Antony iray mahatonga ny tsy fandripahalemana irongatra ny tsy fananana asa, ny tsy fisiana, ny namana ratsy, ny fidorohana zava-mahadomelina sy zava-mahamamo, ny fitsiriritana fananan'olona sy ny maro hafa raha ny fanehoan-kevitra eny anivon'ny fiarahamonina. Antony hafa manamafy ireo rehetra ireo ny kolikoly sy ny tsy fampiarana ny lalàna. Matetika moa mpanao politika ny tena mamoaka an'izay hoe sahirana vahoaka dia misy ny alatra, misy ny fanendahana. Fa izahay eto anivon'ny fokotany, aty anivon'ny fokotany tena malala fa tsy izay ny zava-misy. Fa finiavana angalatra, finiavana anao ny asa ratsy ny tena ataon'ireo jolahy ireo. Pirofo mitohaka amin'ny tendany lay fanendahana enombo tamin'ny herinandro, izay ny samborinay efa avy nanendaka izy vao mbola tratra tamin'ny endaka hena iny. Ary iny olona iny izay efa vao avy any Antsefa, vao aingana raha ny fahalalana azy namono olona dia vao aingana indray tafavoaka avy any Antsefa. Rehefa nanao vakitrano ny arom-panolanana dia mbola reny eny ihany. Dia izay no mahatonga an'ilay mpanao ratsy miverimberina satria toa tsy mety voatazona any amin'ny fonja mihitsy. Vao omaly tsy hivona, lehilahy iray voalaza ho avy nangalatra ary nitondra fitaovam-piadiana no nifanenjehan'olona teny amin'ny 67 hektara ka voatifitra ny mpitandro filaminana. Tamin'ity herinandro ity ihany koa, ny fakanan-kery ny teny Ambodivonikely, ny fanendahana sy ny famonoana ny nato teny amin'ny diky ny ara-malagasy ka hanaovan'ireo mpitondra moto etsika amin'ny ara-malagasy ho fanairana ireo mpitondra fanjakana sy ny mpitandro filaminana rahampitso. Hatreto aloha,
mbola tsy misy fanazavana ofisialy mahakasika ny fepetra ho raisin'ny mpitandro filaminana manoloana na ireo rehetra ireo. Na izany aza raha ny fanazavana voaray, efa misy ny paikady napetraka ahafana mamerina ny filaminana amin'ireo faritra mena. Miroso amin'ny fanaraha-maso ny hetra tokony hiditra eny amin'ny commune amin'izao fotoana izao ny CEA. Nomena ho tantanan'ny société municipale de gestion digitale ihany koa ny tompo fiantsonana rehetra eto Antananarivo. Ny alarana Evson. Ilaina fanavaozana sy fanaraha-maso avokoa ny sehatra atakiana hiditra tokony hiditra ao amin'ny kitapobolan'ny commune. Nanantanteraka fanisana trano vaovao ny eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra amin'izao raha toka ny taona 7.700 no nisy farany. Aka ny boriboritany fahadimy no nanomboana izany. Ny taona 7.700 no nisy fanavaozana farany mahakasika ny etra-trano ary sy niova hatramin'ny fikajina ny IFPB na ny impôt foncier sur la propriété bâtie. Amin'izao misy ny fiakarany etra-trano raha ny fitarainana nataon'ireo mponina ka nidina ifotony ny jery eny an-toerana ny teo anivon'ny commune. Misy ny fisolotana satria raha tamin'ny 97 fa efa vitsy ary valeur locative moa ny paramètre misy aminao base ny IFPB ty zany hoe tombatomba ny hofatrano tsy midika akory zany satria raha ohatra hoe ny tompo-trano mipetraka ao amin'ilay trano dia efa misy abattement 70% zany azon'le tompo-trano fa raha mampanofa kosa izy dia valeur locative zany hoe raha tombanana hoe ohatr'izao ny ofan'ilay trano izy io dia ny tsara marihana fa misy cabinet ny andraikitra ny sy ny tapatapahana fotsiny io zany fa misy cabinet no nandray an-tanana zay nafana nanome an'ilay calcul. Akoatra ny fanaraha-maso sy ny fanatsarana ny mahakasika ny etra-trano no jerena akaiky ihany koa hoy ny teo anivon'ny commune ny mahakasika ireo toerana fiantsonana eto Antananarivo. Amin'izao nomena ny sampandrara iray eto anivon'ny fitantanana ny tanàna ny SMGB na ny société municipale de gestion digitale izay soloany izy parka taloha ny fandaminana sy ny fitantanana ny toby fiantsonana eto Antananarivo renivohitra mba ahafahana miroso amin'ny digitalisation ny toby fiantsonana rehetra na ny parkina rehetra eto Antananarivo ny antony izany hiarany fanazavana. Dia mba ahafahana miroso amin'ny resaka digitalisation ny parkina rehetra eto Antananarivo. Tery atao hoe tsy ampy ny olombelona mivezivezy amin'ny fiara eto Antananarivo ny parkina misy eto Antananarivo ka izay indrindra no rosoana amin'ny fanavaozana na ny fanatsarana ny fitantanana ny parkina eto Antananarivo dia izay no mampisy ny ataontsika hoe zava-baovao mety tsy mahazatra amponina Antananarivo le izy fa mirosontsika tsikelikely. Ny etra miditra amin'ny commune no vola ampiasain'ny commune amin'ny fanatsarana sy fametrahana foto-drafitrasa isiny ny fampandrosoana. Mbola maro ny sehatra sy ireo olona tsy manefa ny etra amin'izao ka mahatonga ny tsy fisian'ny vola hanatanterahana ny vina izay napetraka sy ny foto-drafitrasa ilain'ny mponina entanina araka izany ny rehetra anefa ny etra mba isiny ny fampandrosoana. Avaozana anaraka ny fandrosoana kosa ny bibliotèque municipale etsy Analakely vokatry ny fiaramasan'ny commune sy ny fanjakana japonais amin'ny tedibidy 770 tapitrisa ariary no fanamboarana atao amin'izany iona zay. Ampanarana ny fenitra ny bibliotèque municipale etsy Analakely ary anomboka ny volana maritsa izao ny asa fanarenana. Anatanterahana izany nanolotra vola mitetina 470 tapitrisa ariary ny fanjakana japonais ho fanohanana ny commune Antananarivo renivohitra. Ny amin'izao zany raha amin'izao tsika amin'ny teny izao zany zao dia efa eo manodidina ny olona eo amin'ny 200 eo no mihodina aloha. Ny tena andrasana rehefa tena vita ity zavatra ity dia mba farafaratsy
tombo 5 aveny zany zay chiffre zay satria raha nitoerana amin'izy paoziny amin'ny andrina ankehitriny zao zany a dia tsy mahazaka fa tsy sainy lasaintsika izay aloha fa rehefa vita kosa ny fanavozana dia mbola hitombo 5 aveny noho izay le izy. Ny pot français ny coopération malagasy ihany koa zany ny fanaovana azy satria misy an'ilay apahany fampidirana ny boky vaovao ny aty amin'ny apahany frantsay indray zany amin'ny rehefa vita ny rafitrano rehetra dia apetraka indray ny entana ny médiathèque ary indrindrindrindra ireo boky vaovao ireo. Araka izany ny fanjakana japonais no anao ny trano ary arahana miasa amin'ny frantsay ny fanavozana ny boky ao anatiny. Iova endrika araka izany ny biblioteka municipale itsy Analakely afaka enimbolana. Ny endriny aloha zany dia rehefa andalotsika eo akaikin'io katedralina Analakely io dia avy dia atazana soratra lehibe sy trano voalohany vaovao izay isy ny médiathèque resaka fikirakirana solosaina zany ary indrindrindrindra ny fahafahantsika miroso amin'le hoe tsy manangona boky soratra foana fa manana afaka kosa zany tsika manana biblioteka numérique. Misy ihany koa toerana ahafahan'ny tanora satria patsivina ihany zany fa toerana izy io fanaovana domiciliation an'ireo mpandraraha tanora ary ahafahan'ireo mpandraraha ireo zany tanora miona ihany koa raha misy toerana ilaindrareo iona na ahafahana miara-miasa. Ny ao anatiny amin'ny rindrina izay efa vita tamin'ny taona 1975 io dia tsy miova zany hoe misy zaridaina kely somary japonais eo ampovoany ary izay izy préau ahafahan'ny rehetra miona ankalalahana. Ny zavatra tena mahasamihafa azy dia ny olona sembana izay tsy afaka indrindrindrindra manana mobilité zany dia afaka manjifa tanteraka mihitsy anio famakiam-boky vaovao io. Araka izany no tontosaina androany ny fifanaovantsy ny mpiara-miasa teo amin'ny masevony Japon miasa sy mona eto amintsika sy ny ben'ny tanàna n'Antananarivo ho fanatanterahana ity fanavaozana ny biblioteka municipale etsy Analakely ity. Itony ny fiara-miasa eo amin'ny rotota raha ny fanazavana ka isany amin'izany ny fampitaovana ny sampana mpamonjy voana ny fitantanana ny fako sy ny maro hafa. Mitaky ny amerenana ny fandraisana karama any amin'ireo banky mahazatra ny mpiasan'ny université ao Toliara Antony tsy ekeny izy ireo ny fandraisana karama amin'ny alalan'ny postra taorian'ny fanaovana ny digitalisation fanadina. Noho ny fampiarana ny digitalisation taorian'ny fisian'ny fitokonana maro teo amin'ny université manerana ny nosy na ho an'ny mpianatra izany na ho an'ireo mpiasa mpandrarahany université no nahatonga ny fanovana ka any amin'ny postra no akan'izy ireo ny karama nanomboka ny volana janoary 2024 lasa teo. Tsekena izany ho ireo mpiasan'ny université eto Manday ary takin'izy ireo ny amerenana ny fandoavana ny karama any amin'ireo bank mahazatra azy hatramin'izay. Alirarira hoe tsy misy vola ho alirarira hoe mbo tsy mila topo baka Antananarivo sainay amin'izay ataonay eto zahay miamby eto. Tokony nataony tany amin'ny banky avao karamanay dia samy lamina zahay fa zahay tsy mila ny digitalisation. Tokony ampitoviana mihitsy ny mpiasa. Fa misy hoe sasany mahazo androany dia sasany tsy mahazo androany. Mpiasan'ny université samy mitovy aby mitovy zo zahay. Hatramin'izay misy 2 mois misy 3 mois tsy azo androany zany izy aty amin'ny poste atiky tena tsy mety aminay mihitsy aty amin'ny poste atiky fa mila tena atao amin'ny banky any. Fa zao bankinay miandry anay nefa tsy misy paiement anandry zao. Antenaina ny fampilaminana ity olana ity ao anatin'ny fotoana fohy isoroana ny mety ho fitokonana indray eo anivon'ireo mpiasa sy mpandrarahany université eto Manday Toliara. Mitaky ny androtan'ny fanjakana ny subvention omena an'ireo mpampianatra eny amin'ny sekoly tsy miankina izay 4,4 izy ireo amin'izao fotoana izao akely raha oharina amin'ny fisondrotan'ny vidim-pianana izany raha ny fanazavana azo io na saina. 4,4 no subvention omeny fanjakana ny mpampianatra eny amin'ny sekoly tsy miankina ary tamin'ny taona 2024 no nisitraka izany farany izy ireo. Ny karamany mpampianatra eny amin'ny sekoly tsy miankina izay tsy mahavelona saingy ho an'ny taranaka hoy ny mpampianatra. Ho an'ny razanadra Kotomary nisy ny ambombava ny karama tamin'ny 15 taona lasa saingy ankehitriny sarotra ny fitantanana. Dia tamin'izany koa raha zay mbola afaka nanao économie fa amin'izao dia tena sarotra dia sarotra tokoa le fiainana ny karama nefa eo ihany zany hoe tsy masehaka ny filana ao tokantrano mihitsy zany le karama. Tena azo iainana mihitsy taloha tamin'izany 15 taona lasa zany nafahanao na vita amin'ny fianarana ankizy nafahana nanana ambombava. Le subvention kosa alohany dia tena tsy rary loatra
mpampianatra tena hoe nanao adidy be da be oto amin'ity fireneny ity subvention ame fanjakana efa dia 24 000 ariary hoe tsy haiko hoe inona ny azon'izany amin'izao firenena zao tao anatin'ny 3 taona dia zao ndray zany vao misy dia amin'izay koa misy tsy mbola mahazo ataoko hoe na charbon kitapo raha tsy azon'izany efa namena moa izy dia niraisina tanandroa ihany fa tsisy zavatra vitany. Ny amafy ny asan'ny mpampianatra hatramin'ny nidiran'ny valanaretina covid-19 teto amintsika kely ny fotoana ny asana noho ny fiatonan'ny sesisesy naharitra herinandro maro nefa tsy maintsy fitaina ny fandaharam-pianarana izao indray nampiny ny andro ratsy antony angatahana izy ireo ny fanondrotana ny subvention. Satria zany le mpianatra dia tapatapaka tamin'ilay reny zavatra nisy teto firenena reny ny aretina nitondra-drano dia nefany manao azy vava amin'ny mpampianatra anome izay tratra ny amin'reto mpianatra reto raha le subvention aloha dia kely fa efa mba nanome loha dia isaorana ny fanjakana nanome fa manateny zay fa mba hisonitra kely angambany izy iny eo alina kely eo fa raha le 4,3 alina kely dia kely aloha izany raha mihoatra vidim-piainana vary fotsiny ara zao efa 700 ny kapoaka raha olona maromaro hatrany raha mandofa hatrany tsy isy dikany akory izay raha le 4,3 alina aloha dia tsy mahavidiny elina akory fa zany hoe efa mba natsiary fotsiny dia isaorana ry zareo fa tena tsy ampy tokoa aloha raha 4,3 alina. Efa nisy ny fiaonana teo amin'ny tompona andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena hoy ny filohan'ny ADEPM na ny association des directeurs des écoles privées nisy ny fampanantenana saingy tsy hita ny fanatanterahana izany. Eto zany tokony hazava tsara zany ty subvention ty hoe tena droit-ny mpampianatra marina ve izy io satria ny antony anontaniana ihany zany dia matetika dia tsy tonga ara-potoana zany le fanampiana fa ndraindray misy taona ray be zao ohatrany tamin'ny herintaona zao dia tsy nahazo fa ohatrany hoe rehefa te hisy le izy dia misy rehefa tsy misy indray dia tsy misy 24 000 ariary zany angamba ataoko amin'izao fotoana zao teny efa tsy rary mihitsy fa dia efa mba niady zay ary niakatra tany amin'ny ambaratonga tonga hatrany amin'ny ministra zay ny nametraka hoe mba tokony farafaharatsiny mba any amin'ny 100 000 ariary isa-taona zany mba atao hoe fanampiana zany. Ministra moa tamin'ny mois de mai 2021 zany dia efa nilaza izy hoe ho ampiakarina io ho ampiakarina ho 50 000 ariary kanefa dia tena gaga zay zany tamin'ity fa mbola mipetraka amin'ny 24 000 ariary ihany. Noho ny teodra raha misy eto amin'ny firenena nidina kianja avokoa ireo tompona andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ka tsy nisy afaka nitondra fanazavana momba ity fitakina ity. Notanterahana teny amin'ny office national malagasy des anciens combattants et victimes de guerre anosy androan'ny pièce théâtrale izay mandidina ny tirailleur sénégalais sy tirailleur malagasy natao fahatsiarovana ny fahafitopolo taona nanorenana ity ifitoerana ity izany fanampanazavana. Eo ihany izay fankalazana fahafitopolo taona ny paozin'ny première pierre an'ity toerana ity fa famelomanaina ary fahatsiarovana indrindraindrindra ny herim-pon'ireo malagasy izay niatrika ady tamin'ireo ady lehibe rehetra nisy teto amin'izao tontolo izao na ny ady lehibe voalohany zay na ny ady lehibe faharoa ary fahatsiarovana sy famelomanaina ary koa tsy fanadinoana ary tantara mipetraka ireo izay tokony ampitaitsika amin'ny taranaka fara mandimby satria ny fahalalana ny tantara intsika malagasy dia mitondra makany amin'ny fampandrosoana ihany koa. Izy io dia ady nataon'ireo mpiaditra nainy malagasy ireo mitovy amin'ny ady izay atrehantsika malagasy amin'izao fotoana izao ady amin'ity valanaretin'ity eny koa ady amin'ny rivodoza izay nisy farany teo. Lafy vaovao hafa kosa indray dia tsy ekena ny fivarotana sy fanomezana olon-tokana ny espace vert hoy ireo mponina ao 67 hectara avaratra andrefana izay manao antsoava amin'ny mpitondra fanjakana gaeto Andriatsila. Taoriny ny fametrahana sora-baventy manao antsoavo amin'ny mpitondra fanjakana sy ireo tompon'andraikitra voakasika izany ireo mponina ao amin'ny 67 hectara avaratra Tsinanana hijery akaiky ny tena zava-misy marina araka ny fanazavana voaray. Lasa n'olon-tokana ny espace vert natokana ilalaovan'ny ankizy sy ny tanora izay efa tafiditra anatin'ny jafim-panajariana olona 4 samihafa ankehitriny raha ny fanazavan'ny mponina ao an-toerana no samy milaza ho tompon'ny tany ka hanangana fotodrafitrasa. Olona nahazo n'izy io zany zao angambany raha nieritreretin zareo hoe hividy dia le olona avy any amin'ny faritra angambany
dia izy zany tsy mieritreritra n'izany fa le azony trano azon'le tany ihany ny eritreretiny nefa zay zao tsy misy tany ilalaovana tsony ny ankizy. Ny fanajariana ny tany zao dia nitendry zareo hoe manana droit collectif zany zay hoe ho an'ny olona ny mpanofa-trano amin'ity anina ty tamin'izany dia tokony hanana droit, manana terrain, manana parking, manana ny espace zay ilalaovana ankizy. Tsy ekena ny fahazon'ny olon-tsotra ny toerana hoy ireo ankizy sy tanora mivondrona anaty fikambanana mikolokolo sy manatsara ity kianja ity. Iova ny fiarahamonina ho sarotra ny anabe sy taiza tanora raha tsy misy toerana afaka hialana voly tahaka izao. Malahelo mihitsy zay amin'ilay izy satria ny ankizy ety aminay efa tsisy toerana ilalaovana dia lasa ety amin'ny arabe milalao raha mbola ho tsetsemana indray io. Dia zay tsy manaiky mihitsy loha raha hoe zay zany tena milalao eo sady zay ny karakaran'io fanariana fako teo taloha dia zay ny nanajara anazy dia noho ny tsara le izy dia lasa misy tompony indray dia zay tsy manaiky mihitsy zay. Zay zany tena mitaiza baikely zay amin'ny olon-dehibe reny ara milalao eo tonga eo nefa hoe misy tompony tampoka le terrain nefa zay efa ela be namola volany terrain ity eto mbola kely raha eo amin'ny arabe ary ankizy ireo misy voadonan'ny moto tômôbily eto ampovoan'ny arabe ka raha omena olona zany le lalaovan'ny ankizy dia andeha ankizy ireo ny lalao. Io zao mba fialamboly aty aminay sisany satria efa vita trano daholo ny aty dia nefa raha mbola ao amidy dia inona zao zany fialamboliny ankizy. Ny tanora koa efa be dia be dia irona any amin'ny zava-mahadomelona ve zany izy dia tsy aleo ve ny manatsara ny terrain no atao ve. Efatry ny ela no nisy ny kiasa aka sy anorina trano ity espace vert eto amin'ny 67 hektara avaratra Tsinanana ity. Efa nisy ny fanohanana nataon'ny mponina manoloana izany ary efa imbetsaka no niakatra fitsarana. Raha nangina sy ny lamina izany tao anatin'ny 4 taona. Miverina izay izany ankehitriny ka mampanahy ireto mponina ireto. Mandidina ny resaka fanatanjahantena izay hatrany dia mitady mpanazatra vaovao miisa 5 ho an'ny ekipa pirenena ny FMF ankehitriny raha ny appel d'offre nivoaka ny fahavalon'ny volana febroary lasa teo. Isan'izany mpanazatra ho an'ny Bahrain Madagasikara. Abraham Randriamanana. Raha ny fanambarana navoaka ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra, misokatra ankehitriny ny fandraisana ny antota-taratasy ho an'ireo kandidà maniry ny hotale teknika nasionaly sy ho mpanazatra ny ekipa pirenena amin'ny sokajy rehetra ho an'ny taranja baolina kitra. Isan'izany ny mpanazatra ny Bahrain Madagasikara, ny mpanazatra ny ekipa pirenena ho an'ny CHAN, ny Gosafar, ny UFFOI, ny mpanazatra ny ekipa pirenena vehivavy taranja baolina kitra, ny mpanazatra ny ekipa pirenena beach soccer ary ny mpanazatra ny ekipa pirenena U17. Maro ireo fepetranapetraky ny FMF ho an'ireo kandidà amin'izany. Ho an'ireo kandidà ho an'ny mpanazatra ny Barea, takina amin'izy ireo ny fananana traikefa eo amin'ny sehatra iraisam pirenena sy ny fifananana nasionaly. Eo koa ny lisansa be avy amin'ny CAF ary ny fipetrarana teto Madagasikara iray taona farafahakeliny. Hatreto, tsy mbola misy ny fanampanazavana avy amin'ny federasiona mikasika ireto appel candidature ireto. Miteraka resabe ho an'ireo mpanara-baovao ihany koa ankehitriny ny mikasika ny mpanazatra Eric Rabesandratana. Tsy nisy hatramin'izao ny fampahafantarana mikasika ny fanesorana na ny fialan'ity mpanazatra ny ekipa pirenena malagasy ity. Andrasina araka izany ny hotohin'ny raharaha. Iopana amin'ny fampiarana sy fanantanterahana ny fitsinjaram-pahefana eto Madagasikara ny raharaha politika ny adefitra ao anatin'ny fandarana ankitso-por ampitso aoriana ny fampahalalam-baovao dia aro rahantsika ny arapahany amin'izay. Ka hoy zao hoe mila mandray andraikitra zany ny filohan'ny repoblika olo vote olo mitendreny aloha satria pouvoir igny fahefagna nomeny vahoaka anazy ny zarainy amin'ny olo mbotendry tahaka ny monsieur le sénateur zao dia magnano gn'adidiny izy dia manao débat zay eto dia mifanakalo hevitra fa sasany agny le filohan'ny repoblika mandeha agny izy mivady ipapasomama zany nandeha agny dia ay ato mandeha voalavo voaseho piso zavazava loatran'izany manahiragny ka za sy teny an'izay eto satria sy fitenenana an'izay amin'ny plateau eto fa dia sambiesika zany ame place misy asika ame rafitra zay misy asika mba hagnaza sy le etika nomenigny filohan'ny repoblika regny hoe tamin'ny conseil des ministres angamba raha tadidiko sara hoe sika hoy izy olombotendry dia tokony misy taratasy lettre ho atao misy ka tokony suite logique n'izay zany za tsy teny hoe ino fa anjaran'izay olo ny antefany zay ny tokony agnarana edia zay tokony ombagny fa mandrasy endrika n'le fitondram-panjakana amin'ny ankapobeny ka mahatonga an'le vahoaka mitodiky sy fidiny aminay mpanohitra
ny distrika 20 eto amin'ny firenentsika marina ny tenin'ny filoam-pirenena tsy isy distrika ho adino izany efa promesy nge zany zavatra izany ary hitatsika mba tsy idirako am'le hoe aka ohatra fotsiny hoe ny fisin'ireo infrastructure ireo zavatra isakin'ireo 119 distrika ireo zany fa le any fotony ohatrany zany misy information somary kianina kely moa tao anatin'iny ataontsika hoe natao anatin'ny tambazotra natao anatin'ny anao manjery iny fomba faneho-kevitry ny namana parlementaire Brunel iny fa eto zay dia mampahery mihitsy ary mitondra n'izany fomba fijery zany fa resaka iraisam-pirenena kosa indray dia any Tunisia amin'itony fitokonana izay ataon'ireo mpitsara any an-toerana lavin'izy ireo ny fikasan'ny filoham-pirenena tunisiana ana afoana ny Conseil supérieur de la magistrature. Andro faharoan'ny fitokonana ireo mpitsara ny Tunisia androany teo anoloana ny fitsarana izy ireo no nilanja sora-baventy ary nanohy ny fihetsiketsehana tsy eken'izy ireo ny fikasan'ny filoham-pirenena nafoana ny Conseil supérieur de la magistrature ho an'ireto mpanao fihetsiketsehana reto mandika ny lalam-pandrenana ary mikitikitika ny fahalalan'ny fitsarana ny fanafoanana azy io samy manao izao fitokonana izao avokoa na ireo mpitsara na ireo mpisolovava antson'izy ireo ny hoe omeo fahalalana tanteraka ny fitsarana nambaran'izy ireo ihany koa fa tokony amin'ny alalan'ny lalàna no anaovana ny fanovana tianapetraka raha izy izany fa tsy amin'ny alalan'ny fanafoanana ny CSM. Naneho ny heviny manoloana izao hetsika izao ankila ny filoha any an-toerana nambarany fa tsy misy ny tokony sakana amin'ny fandraisana izao fepetra izao ataory ny fahitana fa nisy lesoka goavana ny teo anivon'ny fitsarana. Isan'ny nahitan'izany ny raharaha mikasika ny resaka famonoana mpanao politika izay nambara fa nisy ny kolokolo teo anivon'ny fitsarana. Ankoatra izay raha nanontaniana hatrany ny tena dia tsy niresaky intsony ny hoe hofoanana ny CSM saingy nambara fa isy ny fanavaozana hoentina eo amin'ny tontolon'ny fitsarana. Dia izay mamana vaovao tamin'ity andro andeha ankatrano nanaraka izany mandrosoa sy nadoro tompoko. Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.